fanany voninahitra. Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametrakanao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:5. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasitranana, fivoahany demonia, kasiky ny ositra mahery vaika malova tantaram-piainana. Totsay lehilahy n'Andriamanitra Isidore Andria. Fanany voninahitra, esprit de gloire. Sosia pasteur Isidore manoloananao amin'izao fotoana izao. Itoerana misy anay dia eto amin'ny canal de Mozambique, ny lakan-drano Mozambique ny andamosina amin'izao fotoana izao efa 100 kilometatra miala ny Afrika izany. Eto amin'ny faritra Boeny, eto Mahajanga, eto Maroala zay amin'izao fotoana izao. Tonga eto zay ilaza ny atsara ilay ny antso anay. Baiboly dia milaza hoe ianareo izy dia olona nalaina Andriamanitra ho an'ny tenany ilaza ny atsara ilay ny antso anareo niala tamin'ny maiziny hoe ho amin'ny fahazavany mahagaga. Nanala anay niala tamin'ny maiziny Jesosy, naneo anay izay fahazavana mahagaga zay, tsy afaky ny anginy zay fa ilaza fa tsara Jesosy. Anambara aminao izay androany ny atao hoe Kristy ao amin'ny Luka 4:17-18 dia manambara hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanosika hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy ary naniraka hitondra fandefasana amin'ny mpifatrotra. Nipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao an-danitra Jehova Andriamanitra ray Jesosy Kristy. Mahita izy mianaka avy ety ambonin'ny tany ety, voafatotra ny olombelona namboarina, voageja ny olombelona namboarina, fatorany Satana amin'ny aretina, amin'ny fanaratsy, amin'ny demonia, amin'ny sakana ara-pitiavana, ara-pivelomana, korontana ara-moraly, ara-pitondratena sy ny sisa. Nanapa-kevitry Jesosy nitsangana ny ala avy eo amin'ny seza fiandrianana, nidina aty ambonin'ny tany ety, kilometatra tsy voarezy ny sainan'olombelona no nidinany avy any, amanapikisany kilometatra tsy voarefy zany. Tonga eto ambonin'ny tany izy ambition aninona andefa mifatotra ho afaka. Anio zay dia hanome vavolombelona anao. Vehivavy anankiray mipetraka any France, nisy famatorana nataony Satana tamin'ny taona 2008 2015 tsika zao. Tonga eto Majunga izy nitady famonjena tao fiangonana fanany voninahitra notorina tamin'ny Kristy ary afaka soamantsara izy zao hiverina any France izany. Azao miolona ny anaranao, inona no nitranga taminao, inona nazonao famonjena? Madamo Navarali Rosane Banu Florina. Misaotra pasteur manomenaka fitenenana eto sady joroko vavolombelona aminareo rehetra eto satria raha tsy pasteur za tsy tonga ohatran'izao. Narary zao nampidirana nampiasain'i Jesosy. Pasteur nampiasain'i Jesosy. Tsy tonga toy izao satria narary nampidirin'olona devoly, fanahy maloto, fanahy bibilava nampidirin'olona taminakay. Zay hitanareo fa mahitsy, fa sitrana. Fa tamin'ny voalohany zany tamin'ny fiangonana fanahy voninahitra io miodikodina, miolakolana, tsy mijery anakay olona mivavaka, za miolakolana ohatran'ny bibilava ambony seza eo, le fanahy maloto miady mila andeha hoy izy mila andeha, nefa izy mbola bloqué aminakay. Tsy zaka nipetraka anatin'ny fiangonana. Ka noho izany, za moa tany andafy tamin'izay, pasteur moa zanako reo miresaka aminakay, za miteny vonjenareo za fa zaho marary. Ke rehefa reo namonjy anakay, naka pasteur nandeha hoe hivavaka anakay. Vao mivavaka ao anakay pasteur mitipatipaka zaho, tsiratsira mony sima eo zaho, rehefa mivavaka ao anakay pasteur. Dia isany teteky sanandro zanako reo mandeha miantso, vao mietsika io aretina aminakay, pasteur antsona malaky satria tsy namerina sanandro na matory na miala na atoandro. Zavatra hoe mampijaly anakay foa. Noho ny pasteur za tsy vita eto ty hoa fa aloha zany dia hidina any Mahajanga. Za avy any France any tonga aty 2 semaines avy eko aty, nitsabo tena tato amin'ny fiangonana fanahy voninahitra. Tsy ampy 1 semaine natongavako sitrana zaho. Tena marina 1 semaine natongavako sitrana zaho nafaka aminakay le devoly. Za hitanareo eo fa mahay miresaka aminareo satria tsisy tsony dia hoe
zany sisa fa tena miresaka aminareo manatrika zao sorako Andriamanitra soraka Jesosy satria namonjy anakay izy mbola tiany za tsy very fanahy tsy very zao mbola sotomatsara ty a Madagasikara satria le fanahy maloto miteny hoe anao izy tsy ho tonga Madagasikara zany fa tavera France niresaka taminao mihitsy izy heninao audible ny feony miresaka izy fa mihetsika ataony fihetsika ataony analako anazy ka nandritra zany nipetrako tany andafy zany trotro ambavaka anakay ireo vavaka rehetrarehetra amin'ny fiangonana miaraka amin'ny pastera vavaka anakay natongavako miaraka amin'ny zanako reo vavaka anakay nafako tonga ty a Madagasikara tio ankehitriny za misaotra na Jesosy zao misaotra n'Andriamanitra tia anakay ireo matombola mbola mijoro toy zao zao mijoro vavolombelo aminareo fa raha tantaraina aminareo rehetrarehetra gaga anareo maheno fitantarako azy fa antsipiriny fotsiny ameko anareo io minoa fa Jesosy mihitsy misy izy ary tiatsika izy ary tiany atsika ary tiany koa za amonjy namana mbola tsy mahafantatra ny Jesosy ka za eto ty manangatanana mihitsy amin'Andriamanitra ambony mijoro vavolombelona zavatra namjo anakay sorako an'Andriamanitra sorako Jesosy Kristy ono sœur Florine azoazona onona ve hoe fomba ohatrany ahoana hirany fanaratsy taminao inona ny zavatra nirehetanay nitranga na nisy na tonga ny satana tafiditra taminao izy ireo manko le olona nisy olo ninvité anakay taminazy tany ka rehefa ninviteny za nampisotroany jus de raisin tadidiko fa io jus de raisin io natonga zaho marary nandritra 7 taona satria ino nanomboka 2008 za narary jusqu'à zao zany ianao nisotro jus de raisin jus de raisin tonga tany France zany ianao nisotro an'io nisotro an'io zany narary ianao taorinan'izay narary za taorinan'izay satria ninviteny voalohany zany tsy nanay fa tany amin'ny inviteny tamin'ny faharoa noho ny jalousine fony zany nanaovany anakay le zavatra maloto dia reo misy association reo izy ireo ka nanao sary seo Jesosy le zavatra taminakay le fanahy maloto dia gaga taorina nisotronao le jus zany dia misy Jesosy sandoka niseho taminao zany Jesosy sandoka niseho taminakay dia izy milaza ho Jesosy satria hitako tamin'ny nofo izy tamin'izany dia hoy zaho anao zany ao le hitako tamin'ny nofo eno izy fa zaho le izy ka za tsy malala eno izy kanjo moa noho ny pastera natsoko ny vavaka ao anakay ka tamin'ny telefony satria nahazo fahasoavana ka rehefa nahazo fahasoavana natsona amin'ny telefony iny pastera ny vavaka ao anakay misy azay koa pastera Roger zay koa any Italie izy miasa mianatra reo any natsono zanako koa izy tamin'ny internet iny izy hoe hitrotram-bavaka anao zaho izy mamanata izy na pastera koa ny zanako taty tsy mipetraka koa ny antso anakay koa satria hitanao za mihetsiketsika be dia izy le zanako reo mama io tsy mazava kanjo moa vao ny vavaka ao anakay pastera amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia nidaboka za za ty Majunga anao Majunga any France zaho zany teny amin'ny anarany Jesosy daboka zaho ka rehefa ny vavaka ao anakay pastera iny za nidaboka tonga dia fantako hoe ka tsy Jesosy zany ty zavatra ty fa fanahy maloto nanomboka teo amin'izay rety nikika anakay nihinanakay izy mampijano anakay sanandro mihitsy mampijano mahita zavatra za mahita masera fa maty mahita zavatra tsy hitan'olo hitako jiaby tena hitako jiaby zaka jiaby dia ohatranao na ny fisehony ao an-trano sy eny an-dalana fisehon'le zavatra aminakay moa le aretina tena eo foana izy ka eo foana izy manetsiketsika anakay fa za miezaka manitsy vatako manitsy tenako mba andeha tsara fa no tonga taty Madagasikara tena vo eo izy tena nietsika be mihitsy tsy mena trolo izy marina fa tamin'izay fotoan'izay zao vehivavy zao miodikodina ny tarehiny ohatrany bibilava miodina ny tarehiny tendako amin'ny vatako amin'ny tanako tongotrako mihetsiketsika tipatipaka za ohatrany hoe rambony le mitipatipaka tsy afaka mijoro ohatr' zao izy tsy afaka mihitsy za ary tena misy zanako afaka mitantara aminareo koa fahitany anazy dia nanapa-kevitra amin'izay zany ianao hividy billet d'avion ankaty Madagasikara amonjy vavaka fanafana fotsiny amonjy vavaka anakay tonga dia nitsabo anakay tonga dia nivantana pastera zao satria ao amin'ny pastera nahita fandeniny zany azakazaka pastera zanako reo miteny mama io fiangonana io izy manala le olotratra fanahy maloto jiaby izy fandao anao fa afaka anao mama tsy nisalasala zao nandeha tao amin'ny fiangonana satria marary zao tena marary zao ny azakazaka nandeha fiangonana io zaho moa tonga ohatrany hoe zoma natao vavaka anakay fanaovana délivrance tonga zoma hery nisitrana za tamin'ny zoma heriny iny
tena milaza aminareo marina zao zavatra nazo anakay na gaga olo mahita anakay na riavako mahita anakay sasa tsy mahasahy mijery anakay tsisy tonga mamangy anakay matahotra sitrana za sekretera sorako jesosy serako andriamanitra sorako fiangonana fanainy voninahitra nanavitra anakay nareo mianao zay tsizy amin'ny fivavahana nanafaka anakay amizay ndre tsapandreo fa 2 semaines foana fotoanako aty a Madagasikara za tsy manana andro maromaro ipetrako eto dia reo nanao zavatra na vavaka lehibe nataondro aminakay afaka tanteraka aminakay zao le fanahy maloto fanahy bibilava zoma izy ny tonga teto ndray mandeha avy any France izy etrerety nandeha nirony pitaroplanina sa intelo avy a Paris la Réunion Mayotte Majunga andeha hitady famonjena nanovany déplacement avy any zany no natonga an'Andriamanitra tsy nanao tsinitsinina azy rehefa tonga teto izy satria misy hitahita lalina tao aminy hitady an'Andriamanitra vola amina million maro zany escale impire zany avy any Paris la Réunion Mayotte Majunga tao Ambourville avy Ambourville izy nandeha taxi ngamba tonga tao am-piangonana ny vatanany voalohany raisiko tao izy nivavahana tao izy niapitsin'iny sabotsy niapitsin'iny izy sabotsy namonjy fivoriam-bavaka sabotsy manaraka izy efa nijoro vavolombelona androany izy eto amin'ny canal de Mozambique atao batisa ao izy amizao asitrika ao anaty rano dia ho tonga olom-baovao izy amin'ny herinandro miverina any France velona Jesosy inona ny afatra ao amin'ny olona mbola tsy mihiny herin'Andriamanitra amizao fotoana zao afatrako amin'ny olona rehetra Jesosy tianakay matoa za mbola tonga toy izao misorako Andriamanitra satria vao niditra Majunga zao faly fa hoe ho afaka aminakay faly fanahy koa fa nino an Jesosy hoe tsy maintsy afaka an Jesosy tio zay pasteur le zavatra manahona ny fifalianao fa atao batisa ianao zao tonga olom-baovao tena faly foko atao batisa za fa olom-baovao angamba koa zay lalana anaovan'i Jesosy anakay ijoroko vavolombelona eto satria izy makasitraka izy manapaka izy mitompo-tsafidy amizao fiainako atao batisa zao tahin'Andriamanitra ianao velona Jesosy saotra anao nitondra zay fijoroana vavolombelona zay milaza aminao zay fa velona Kristy torinao zao no vonjena torinao zao no afahana tianao Jesosy tahin'Andriamanitra misy adresy eo amin'ny écran ao ahitanao any toerana zay amonjentsika ny fivoriam-bavaka iarahanao amin'ny fiangonana fanahy voninahitra mariana fa ny fiangonana dia fitaovana fotsiny any Jesosy no mamonjy Jesosy no manafaka Jesosy no manala ny olona maizina mametraka ny olona eo mazava manala ny olona mienatra sy latsa mametraka azy eo amin'ny voninahitra tao anompony Kristy fa velona Jesosy tahin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray Benedictus Funderal.
Afan saya tu ada Papa Pastor Rodolfo dari komunikasi dan arakan. Is nuraina dari mana? Araina yang faswabana, ahisa mencudarana, papita zabadarana, kapsul zabadi saya, sudah terbawas. Pamislah ada di luar saya. Kafi beri nilai palbe di cerita ini bukan ini. Ada buang dari berarti mau garam sana. Bukan dia tu jika kerja macam di lafreo. Di lafreo. Baik pun kita sana suka dalam orang berbicara Tuhan, suka dalam orang yang antara. Yesus Kristus bernaja. Tu dia saya akan dia Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametrakanao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:4. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasotranana, fivoahany demonia, kasiky ny ositra mahery vaika malova tantaram-piainana. Totsay lehilahy n'Andriamanitra Isidore Andriana. Fanahy ny voninahitra, esprit de gloire.